Daniela toko 12. Hoy koa ilay anjely tamiko. Amin'izany fotoana izany dia hitsangana i Mikaela, ilay filoha lehibe izay mijoro momba ny firenenao. Ary izy fotoana mampahory tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisiam-pirenena ka hatramin'io fotoana io. Ary amin'izany fotoana izany dia ho voavonjy ny olona rehetra anisan'ny firenenao ka hita voasoratra ao amin'ny boky. Ary olona marobe izay matory ao amin'ny vovoka, ao am-pasana no hifoha. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny zava-mahatsiravina mandrakizay. Ary ireo endry dia amiram-piratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Ary izay nampianatra ny maro ho marina dia amiram-piratra tahaka ny kintana mandrakizay. Ry Daniela, ahorony hiafina ireo teny ireo ka sy ho tombokase tsy ho azo sokafana ity boky ity ambara-pahatonga ny fotoana farany. Ho maro amin'izay no hamaky azy ka hitombo fahalalana. Izao Daniela dia nijery hatrany ilay fahitana ka indro nisy olona roa hafa nitsangana. Ny anankiray teto amoron'ny ony ankilany ary ny anankiray tery amoron'ny ony andaniny. Ary ny anankiray tamin'ireo no niteny tamin'ny lehilahy nitafirongony fotsy teo ambony ranon'ny ony ka nanao hoe, roviana no hifarana ireo zava-mahagaga ireo. Ary ilay lehilahy nitafirongony fotsy teo ambonin'ny ranon'ny ony nanangana ny tanany ankavanana sy ankavia ho amin'ny lanitra ka reko niteny hoe, amin'ilay Andriamanitra velona mandrakizay no ianianako fa 3 taona sy tapany no aharetan'ireo zavatra ireo. Ary hifaran'ireo rehefa homontsana tanteraka ny herin'ilay vahoakan'Andriamanitra. Izao Daniela dia nandre izany nefa tsy nahafantatra ny heviny ka nanontany hoe, tompoko, anao ahoana no hiafaran'ireo zavatra ireo? Fa namaly izy hoe, ry Daniela, mandehana, fa efa voaorina hiafina ireo teny ireo sady voahaisy tombokase tsy ho azo sokafana mandra-piavy ny fotoana farany. Maro no ho diovina sy ho fotsiana ary ho sedraina. Ny olon-dratsy kosa tsy hisafantatra ny heviny ka mbola hanao ratsy ihany, fa ny endry no hahafantatra. Ary manomboka amin'ny fotoana ampitsaharana ny sorona fanao isan'andro ka ampidirina ilay fanimbazimbana mahatsiravina dia isy 790 amby arivo andro. Sambatra izay andry ka ahatratra ny 530 amby 310 andro. Fa ianao, ry Daniela, mijoro hatramin'ny farany dia hiala sasatra ianao ka hitsangana handray ny valisoanao amin'ny andro farany.